Rehefa nofaranana tamin'ny volana May lasa teo ny famolavolana ny dinan'ny Boeny Miray dia mbola miandry ny fanapakevitry ny tribunal ireo mponina ny toerana amin'izao fotoana izao. Tanjon'ny mponina amin'ny famolavolana ity dina ity moa dia ny anampiana ny mpitandron'ny filaminana amin'ny asa ny tsy fandriampahalemana izay afitsika ireo dahalo. Mitondra fanazavana misy kokoa sy ny tsara fantatra mahakasika izay Ravakarandramanalina eo amin'ny sariny Mamra Samuel. Miainao anatin'ny tahotra tanteraka ireo komina mandrafitra ny distrika Mitsinjo faritra Boeny nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao. No marian'ny mpitondra tenin'ny mponina ao atoerana fa mahazo vahana ny kolikoly any atoerana ary manome vahana ny alatromby. Saika efa manana taratasin'omby izay efa misy tombo-kase ara-dalàna avokoa ireo dahalo ka manamora ny fivarotan'izy ireo ny omby alatra. Na misy aza ny fitoriana ataon'ny fokon'olona dia izy ireo indray no hiaran'ny fanagadrana poja hoy ny fitarainan'ny mponina. Tao komina Matsakabanja, distrika Mitsinjo, misy olona tratra dia tratra zao mihitsy no entin'le omby tao anatiny valany, ao anaty tranony mihitsiny dia avy teo moa izy rehefa nanontaniana dia izy mihitsy ny teny hoe dadako mihitsy no izy no manao an'le mampaniraka ny mangalatr'omby dia izy no manao an'le taratasin'omby io délégué io mihitsy izy nanao taratasin'omby nay voatondro eo eo mihitsy zavatra jiaby zany dadako izy mampaniraka ny mangalatr'omby dia io délégué io no mampanao manaovany taratasin'omby ary dia vita ara-dalàna zavatra ohatran'izay kanefany hatramin'izao tsy tanay le suiteny nefany mampalahelo le tompon'omby indray sy le vahoaka nanampotra indray no mitra prison. Entina hiadina amin'ny firongatry ny asan-dahalo dia nanapa-kevitra ny amolavoladina ny fokon'olona ny volana Febroary 2024 ary nasipanatsarana izany ny volana May 2024 ary mbola eo ampiandrasana ny fampanarahan-dalàna azy eo anivon'ny fitsarana ireo fokon'olona amin'izao fotoan'izao. Tsy maintsy ho délibérena ho any amin'ny fokotany, commune, district. Nataonay daholo ny étape io vita dia nandalo tao amin'ny faritra vita daholo zay zavatra zay dia efa nalefanay any amin'ny tribunaly fa ny zavatra angatanay amin'izao fotoana zao mangataka tsy mandidy fa mangataka fiarah-miasa aminareo ny fitsarana avoanareo le homologation mba hahafahanay manampy ny fitondrana hamongatra ny asan-dahalo io fa io zay tena mihaiko fa hoe manao ny fitondrana fa mety sarotsarotro amin'ny zareo angambany ny anao asa satria vitsy loatra ny isan'ny mpitandron'ny filaminana. Nambaran'ny fokon'olona fa raha ampiarina ity dina ity dia ao anatin'ny iray volana monja dia hofoana ny asan-dahalo. Anjaran'ny fokon'olona ao anatin'ny fampiarana ity dina ity ny fisamborana ireo dahalo ary mitondra azy ireny eo anivon'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana.